tena faniriku Rayalai Numbanamana Eti mandai Iretu tanana Indisi Tomitati vitsimisi Rayala Rafavana Numanda Meti unamanga Tetwa Teni picha Sini tiriricha Itina tauai Nefa Fititi mediricha Ikilisi madicha Natuka kwanalai Injanjai Vari não me serianelai Manatsuda Ireu sensibilidade Famiavular Amari Sai mandadilati Iuna Uana manyala Tina Manavaka Shani tirana Saveala Mi fidi Fiu tirana Sayati Ititani mafaita Itadini tilaita Tia fakamanguja Yanda sana Tirana kaita Sagabiana votaita Saude bakana locha Putija Fusisana Putija Miatubuka Mifaravana Maelai Migajaja Fuchu Nani fuku Nuwe nuchu Numeyachu Mausuna Fani fanaichu Ituvi Amini funa Safidi, Atia Belidi, Tibaba Kumite, Anjaisa, Itujamangiti, Titi Kuda Didi, Redi Redi Visa La Fia Falina, Alume Fanapina, Imitu Vyamitu, La Iteni Leumangina, Fafana Luina, Uanitaritu. Dicevo misura anakrepi zany lavitsiny satria voalohany ny lalany zofana izy fa mety tsiro be mihitsy.
chiederà a tutte le famiglie. Sipiti aquanau, bimistangus anteri, langyu samatawa, buletik hari-hari. Ambar-ambar aquanau, patiti antani tapias, namurukira, hiramana fatana. Yakan tunau di tigwa piri-piri, daure si jambawe, tere-tere sama sati, daure si jambawe. Yakan tunau di tigwa piri-piri, daure si jambawe, tere-tere sama sati, daure si jambawe. Padawanan pam-pama tutama, saring-yuringgo, randana mafatima. Yakan tunau di tigwa piri-piri, daure si jambawe, tere-tere sama sati, daure si jambawe. Avec qui? Personne. Biti-biti aquanau, rimis tangguh terjadi, lanyu sama tawa, bulati hari-hari. Ai vekanisi lauzinu tulo nawanirita michu fanifu kununanda tiamu katraintuni nefatikivianao Venisi, finiavana di cara tamina. Vanessa, chiudono inizia fonte chairene, funina tewano, falasia na mutsabaku, muni, Sita zaku tainile tikala lino puku wow lali
taitranao ninatory rery ao taitraveo amilaozanao raha mbola misy zay voatasiry tamiko ao anatinao entoay fa hokoloko iroboro tozay nataonao ay raha mbola aoko lay vikiantenetsy ambetindresaka Fez algo fantástico ny tena heviny nolazainao talo fanasianao votsapako nonitranao tsy tazako tainile tsy kialalinao kokoa lalimpakalarao zinao Fatino tsaiko sehina ilay fitiavanao kaniha mifaniriko de izao morakizay hoaianao Fatino tsaiko sehina ilay fitiavanao kaniha mifaniriko de izao mandrakizay hoaianao Faly manao arahaba ny Rija Ramanatona sy Maleo sy miray ihany koa faly miarahaba antsika vahoaka malagasy, faly miarahaba antsika kamaretra, ny monde justice, ny vahoaka ny malagasy rehetra izay mieritreritra ny fahasoavana ho an'ny tanindrazana miarahaba antsika rehetra toy. Androany ny fandaharantsika dia hivoaka kely amin'ny mahazatra satria misy zavatra amin'ny fiainana zany mba tsara, tsy hoe mba fa tena tsara mihitsy alaina modely ary alaina tahaka satria rehefa tena dinihana henoina le zavatra mitranga zany dia hita hoe le acte de bravoure zany sy le sacrifice sy le courage ary indrindra le témérité, le fasahiana zany manao zavatra ary finoana amin'ny zavatra atao dia tsy dia ananantsika malagasy loatra, indrindra rehefa hoe ametraka zavatra ho an'ny intérêt général na hoe ho an'ny tombotsoan'ny daholobe na ho an'ny firenena io na miady amin'ny famarinana io na miady amin'ny tsindrajolena io na miady amin'ny fanambakana, miady amin'ny zavatra maro miseho a Madagasikara ao. Misy karazan'olona ndao nga teneninao hoe vocation mihitsy ohatran'ry Nelson Mandela reny zao ohatran'ny voahiraka avy amin'Andriamanitra mihitsy izy hoe ianao manao an'ity ianao milibere an'io Afrique du Sud io ohatran'ry Che Guevara reny ohatran'ry maromaro ry Gandhi fa amin'izao fotoan'izao dia misy an'ity Ramatoa indray izay olona lazaintsika ny momba azy tena lasa saina satria efa nanomboka tamin'ny 2016 izy io no apetraka, je vais vous mettre dans le contexte zany satria tsy voatery ho fantatrareo ary ny problema manko tsika malagasy tsy mba manara-baovao
Zay mihitsy ny tena problema any ka rehefa raikitra ny ady hevitra dia tena mianana. Izy ty zany. Dia rehefa misy olona may le gasy dia sy milay koa le ry an. Sy milay koa le ry an. Nefa ianao tsy mihaino, tsy alapazy ianao anatin'le zavatra mitranga ao anatin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Taloha moa zany tany a Madagasikara dia hoy za mantsy ny le neveuko sy taizako tao an-trano tao e. Toy za hoe tena amiko tsy dia mila gardien intsony mikarana eny Analakely, eny amin'ny avenue de l'Indépendance fa nareo nefa gardien eo ary tsy andoavam-bola, nareo koa mbola miambina tsara, presque tous les soirs nareo eo, surtout manomboka zoma, sabotsy, dia mirevy ary ny tena votoatin-dresaka koa zany dia zao. Resaka tômôbilina, na moto, na toka, na vehivavy, tsisy afa-tsy izay. Vehivavy, tômôbilina, moto, tsy mba hoe fanatanjahantena akory. Indraindray ihany vao miresaka baolina fa tsy dia matetika. Zany hoe bref tsisy zavatra. Raha ohatra zany hoe hiresaka tômôbilina zany dia aindra lahatsenjery mihitsy ny hoe zao chevaux dimy ny ry an, tsy maharaka ny ry lesy ry an, fa zao ny ry hitan'lahy, zao no natao an'izao ny moteran'ry sy karazana. Tena transformé io ohatran'izany ohatran'izany. Tsisy resaka afa-tsy tômôbilina sy toka. Toka ianona ity Anjanabe raha hisotro toka fa zany le ty tsy mamy lahy. Botay iray anajon'ny io tonga dia indray mipalaka fa tsy mamy le ry. Ianona koa ity Anjanabe raha inona sakay ohatran'izany. Zany ny resaka eny amin'iny ery amin'ny avenue de l'Indépendance ery tamin'ny ireto tanora ary misy ary efa mbola tanora manko ny amin'ny malagasy ny atao hoe 70 taona. Mbola misy tonga eny, mbola mirevy tsara, mandeha tsara ny ski, mandeha hatreny Mahamasina io an, feno. Fa raha vao zavatra hoe pointilleux, mila fiasan'ny saina, mila mandinidinika, ady hevitra momba ny boky na ouvrage na psychologie anankiray na principe anankiray. Tsy hitanao ny tanora malagasy. Fandraisana didy hoe adidy ho an'ny firenena sy ny karazana. Tsy fantatry ny tanora malagasy zany. Ny vavany azy mandeha aloha fa ny problema katahotra izy. Surtout les générations karaoké. Tena sary tahotra. Tena sary tahotra. Raha ohatra ianao tany amin'ny taona 70 dia ny toerana tena feno tanora dia ny dojo. Na izy manao karaté, na izy manao judo, na izy manao aikido, ary misy ary manao anazy telo ireo mihitsy. Misy manao kung fu. Mitandahatra ny te handalina kung fu tao amin'ny Pierabe tamin'izany andro. Milahatra mihitsy miditra mikotrana. Misy miditra farafakely ny 4 angambany izay na 5. Manomboka amin'ny 5 sasany maraina. Mandraparivan'ny andro hatramin'ny 7 alina. Zany club amin'ny Maka zany tena feno. Zao. Mankatoko ireny club ireny.
Ary tsy lafo anefa le frais andehanana amin'izany. Tiako lazaina hoe ary ny plus le tanora tsy occupé tany amin'ny zavatra pozitiva, plus izy mivelatra ary exposé no tiako tenenina amin'le mivelatra, exposé tamin'ny fakam-panahy. Satria ny ditran'ny zanaky ny mpanan-karena rehetra ity no tediavin'ny sasany izay tsy te handrato fianarana, izay tsy te handeha lavitra akory amin'izany atao hoe fianarana fa rehefa mandraindray, rehefa faingan-tanana, rehefa masaha mangalatra, izay masaha ihany ny fony lambamena, izay masaha maty ihany ny fony lambamena hozy rahalahy zay. Hatrany amin'ny fanonganam-panjakana, zany zany ny tapiny indrindra, summum indrindra. Satria raha tamin'izany andro, raha ny tanora izany dia ny zavatra resahany dia ny get up stand up, ry baby face, na ty hira mampandihy rehetrarehetra ity, house music, animateur de soirée, DJ, zay ny resaka. Tapitapoka eo, lasa mandeha makany amin'ny fanonganam-panjakana, dia mba ho misy zavatra, dia ho gaga ve ianao raha ohatra tsy misy miracle eo amin'ilay firenena. Na dia naparina antenana miracle maromaro ary ilay malagasy, dia lasa koa roboka ary tafiditra atao anaty lavaka mihitsy, lavaky ny fitaka. Eo zany le tiako tenenina hoe manahirana le mijery le fampitehan'le fiarahamonina. Tena potika tanteraka mihitsy le fiarahamonina malagasy, kanika na mitondra na ny oentina samy mianahana. Ny entina mianahana satria nahoana? Tsy fantany akory ny droit, tsy fantany akory ny lalàna miaro azy, ka tsy vitany, ary tsy ataony akory ny mangataka sy miexige amin'izany amin'ny fanjakana hoe ity droit-nay. Tsy fantany akory koa ny lalàna miaro azy sy ny lalàna mpitondra fanjakana, ka hanika manao izay saim-patany, manao izay mahafinaritra azy ny mpitondra fanjakana, manan-karama mpanao compte fake eo amin'ny 50 eo izy, dia milamina amin'ny firenena any An-tsainainy, satria misy olona ao dia mpanao opération manompa olona fotsiny ary mi-créer zizany. Ka raha misy hevitra pozitiva, azafady tsy maintsy mihinana fanafody e. Ka raha misy hevitra pozitiva atoraka ao, alefanao ho an'ilay malagasy, dia tamin'ny fake rehetrarehetra mandoto an'izany, ka lasa mivadika any amin'ny zavatra hafa miady hevitra. Tsy vitan'izany ihany koa, tsy ny tanora ihany fa ny lehibe. Fa tamin'ity herinandro ity tsika niresaka amin'ireo antitra amin'ny sary gaigy, ary tsy hoe misary gaigy akory fa tena gaigy mihitsy. Hitantsika amin'izany zany hoe tena na ny lehibe, na ny kely, na ny mpitondra, na ny entina, tsy ny entina majoritaire io, aloha hazava tsara, tsy ny malagasy rehetra io. Kanefa na izany na tsy izany ihany koa, tsara ihany no miteny fa le resaka eto manko dia le resaka courage, fasahiana amin'ny zavatra
fanaovana zavatra tsara sy mahasoa ny mpiarabelona ho an'ny rehetra fa tsy fitiavan-tena. Izay fahasahiana amin'izay zavatra tsy manana amin'ny malagasy. Androany izao dia miteny amintsika rehetra ary mamerina fisaorana amin'ireo le akama, satria rehefa matoy ianao matsapa mandray andraikitra, manao participation, mandray fandraisana anjara amin'le resaka honoraire, amin'le avocatsika, dia akama ianao zany. Satria partagenao zany ny filozofian'ny akama amin'ny alalan'ny fanoherana ny zavatra mitranga any Madagasikara. Tsy ny zavatra mitranga any Madagasikara any no toherintsika, fa ireo mpitondra manao ny tsy mety ary manararoatra manao izay tany kibony. Ka raha mandray anjara amin'izany cause zany ianao dia akama ianao zany. Saorana no atolotra anareo izay nandray anjara surtout amin'ity hoe ezaka ity satria tsy afenonao fa bon tsy azo lazaina hoe ampy. Tsika nieritseritra hoe bon dia za aloha zany ny eo mbola tsy ampy, ary tsika nefa nieritseritra hoe bon tsika rangahy tsy vitsy fandao ary arak'ilay tolo-kevitra ny akama any Strasbourg hoe tsy mahafaty manao latsakemboka 30 € par personne minimum dia lasitsika contre-attaque. Raha par mois tsika manao an'izany, 2 mois dia tratra ny budget amin'ny contre-attaque-tsika, satria raha eo amin'ny 150 eo zany na 200 mandray anjara dia largement ny budget mety ho azotsika amin'izany. Mariako etony fa tsy aty amin'ny fleurir Kotomalala azafady toko no versena ny vola azafady fa tonga dia direct any amin'ny avocat. Amin'izay izy transparent kokoa. Satria le manao levée de fonds via Facebook sy ny karazany tsy azo atao matetika iny, fa ny mety io ny avocat atokisantsika tonga dia anytsika mandoa, izay ny mety amintsika. Izay ny côté pile, izany hoe côté mahafinaritra. Fa na izany na tsy izany, c'est encore une participation timide hoy aho moaly. Tena timide zany hoe tena raha ohatra hoe raisiny eo amin'ny fréquence tsy mamenatra milaza an'izany. Tena za indray zany tena tonga dia lazaiko anareo foana hoe na misy défaut na misy qualité atsika dia lazaiko direct eto foana. Depuis zay lanceko an'io dia amin'ny olona 2 na 3 isan'andro no miparticipe matsapa hoe tena ataonay rangahy. Saorako ny akama any Canada, Montréal, saotra betsaka tompoko. Timide isika rehefa hoe ndao ary iroso amin'ny tena combat koa. Rehefa tena nieritseritra manko zaho ary tadidiko ahako nanao antsoavo hoe mila fanampiana ny filoran-tsiraka, inona no tokony ataontsika. Ny ray aman-dreny didieran-tsiraka. Aiko izy io tamin'izay andro zay ho manipuler ny ralahy ny avy loha, satria ny antony dia ninona zaina ary zalahy ny avy loha no débloqué ny vola sy ny karama, tsy karama fa ny retiretiny
sy izay mety avantage amin'izany. Fantatrareo tsara ny fomba fiasan'ny avoloa fa saosy. Nanao antsoavan'izany a, tsisy ny teny isika menakavy. Rehefa lasan'ny olona tarizy, vao avo vava daoly isika menakavy. Ary tena misy vava daoly. Na izany na tsy izany tsy manala ny fahadisoany ngiarainy izany, ray aman-dreny, didie ratsiraka. Tsy manala ny fahadisoany velively ny itenenana an'izany. Kanefa na izany na tsy izany, efa manao émission. Nefa na izany na tsy izany dia tokony tsika raha nieritseritsitsika hoe tokony ho partenera atsika izy na allié atsika izy ao anatin'ny tolona. Tsisy mireazira tovy amin'ny tantaran'ny Lalatina Rakotondrazafy tamin'ny tantarako anareo hoe leo ary nadaozy. Nigadra nataon'ny olona niditra tao amin'ny violent tao, avoaka tao mbola izany iray voa paozy. Za tsy mahavita intsony izy. Ary marina izany. Tsy hain'ny Malagasy izany ny hoe efa mitovy ny hevitra dia mifamela heloka. Fa lasa indray ireto team marobe dia nanompa ny Lalatina no nataony. Nefa Lalatina efa nanohatra ny Andry Rajoelina. Dia mitovy amin'izany koa tsika amin'izao fotoana izao. Lasy Lalatina dia vao nitabataba daholo hoe ils vont son âme zao. Ny olona manahira anazy. Tsy ohatran'ny Fleury Rakotomalala daholo ny olona. Il est parti vendre son âme. Na tamin'ny olona nanagadra azy ary dia lasa izy. Tsy ohatran'ny Fidèle Razarapiera ny olona. Mila heloka, mifamela heloka izy Ravaly dia izy miara-miasa. Tsy moramora koa ny nampitondray ny zavatra nampitondray ny Ravaly anay eny. Tamin'ny 20 mars 2003. Fa rehefa mifamela heloka dia tandremana tsara ny fifanarahana. Amin'ny famelana heloka dia izay natao hoe miova ilay olona. Tabataba daholo tsika menakavy. Tsisy navita. Dia hoe opa, tsy opa mandeha amin'izany. Amin'ilay ray aman-dreny lehibe. Raha sanatrian'izany izao izany Fleury Rakotomalala izany mijanona. Ka mipetraka izy satria tsy izaza no faty seulao. Atao miainga ilay dynamique, mitanjona lalina raha vao hoe ndao resaka projet critique rapide be antsika Malagasy. Ary manana projet daholo ohatran'izao ny hitondrana ny firenena io, ohatran'izao ny tokony atao, ohatran'izao ny tokony atao. Taira amin'izay raha ny participation, ndao ametraka dinamika vaovao, ametrahana an'izany. Tsisy hita izy menakavy. Olona vitsivitsy malala an'izany atao hoe teny nomena ny fanarahana. Malala an'izany hoe tokony hanampy an'io firenena io, tokony hanampy ity lalana ity mety hatongavana amin'io. Tsy hita ary zalahy. Aleony ihany alefany amin'ny whisky ny saosy. Fa asa angamba ny whisky io hitsoaka. Raha tsy misotro an'io izy weekend anankiray. Na io revirevy lasa tsy fantatra io. Au lieu de mieritreritra hoe ty rangahy misy fanavotam-pirenena. Dia raha sanatria ho ilay ry mijanona dia n'izy mipetraka manaja tena.
de namadika e, nahazo vola be io natao nangina e, zao e, zay a, zany zavatra tsotra rapidany malagasy quand il s'agit de vociférer la haine et la contestation. Maintenant, il faut s'appliquer, il faut s'impliquer. Tetavinao aorinanao tsisy olona tsony fa vitsivitsy sisa le tena hoe tena mipartage ary teo foana dès le début tamin'ny resaka ity combat akamaty. Averiko foana ny amin'izany satria misy aversanany ratsony de vino soa ary alao fa mipetra tsara mihitsy, fa mipetra. Inona moa no azoko ataonao rehefa lasa ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy za fa miresaka zay tsy andro milamina ny aminay za kosa hoa tsy afaka mianaraka anao fa miala tsiny tsy mety amiko zany ao, tsy mety amiko aho. Niarantolona reo tamin'ny 2009 moramora ho azy no miaraka. Za zao ve no niteny tamin'izany andro hoe aza miantra tsony mandrakizay. Fa ho ataonareo sorony eny Antaninarenina zany ny vahoaka. Tiako tenenina amintsika dia zao e. Na ray aman-dreny ary dia tsy mahavita hoe tena efiko rangaty fa za je vais pas vendre mon âme. Satria raha vao tsy mahazo vola hividarana fanafody ireo ray aman-dreny ireo tonga dia mekapoka ary tonga dia vita. Eo ny zavatra tena olana mihitsy amin'ilay izy dia lasa ataon'ny olona viravirain'ny olona amin'ny politika ohatran'ireny sisa nefa ran'ilay olon-dehibe mba hieritreretina hoe manakaja dia lasa mivary lavo hanikana vita mihitsy ao anatin'ilay resaka hoe ny fantsona ny atsimo dia lasa projet-ny Andry Rajoelina. Anko vareo potak'izay ny voan'ny hainao manjery amin'ny réseaux sociaux hoe inona kely hoe navoakan'ny olona ny dossier hoe ity zavatra ity fantsona zany ianona no nanao azy. Ka eo re zany tsika re olona resaka aminareo manazava aminareo alohan'ny hidirantsika amin'ity ohatran'ny hoe raisitsika ho modely satria tena raha mieritreritra ianao hoe ramatoa vehivavy tompoko efa niteny hatreto ny vehivavy malagasy manana fahasahiana kokoa noho ny lehilahy malagasy. Mety tsy ho tianareo ary akama fa tena miala tsiny fa tena vehivavy malagasy manana fahasahiana kokoa noho ny lehilahy malagasy. Raisiko modely ity vehivavy ity satria fa ity tsy malagasy. Raisiko modely izy satria tena rehefa mivoaka tany amin'ity ramatoa ity zany ramatoa Sophie Petronin dia teratany frantsay. Maninona no resaka an'ity zavatra ity ankoatran'izay introduction nataoko izay. Ohatran'ny hoe miresaka amin'ny Madagasikara foana tsika dia mieritreritra hoe tsara ihany koa tsika miresaka amin'ny la Frantsa tsy indraindray na matetika.
Ny zavatra tena ny impressionné anahy dia zao amin'ity zavatra ity. Voalohany indrindra, fizarana voalohany zany a, dia momba ilay ramatoa. Azontsika raso aloha resaka stylo. Ty zavatra ataontsika ity manko dia tena live fa tsisy hoe manao préparation be ohatrany ahoana aloha zay vao menga. Voalohany indrindra aloha momba an'ilay ramatoa. Chapitre faharoa tsika dia miresaka amin'ny fomba fiasan'ny filoham-pirenena frantsay sy ny gouvernemanta ary ny fanjakana frantsay. Nabangona amin'ny teny tokana hoe ny fanjakana frantsay. Ho resahantsika momba ny ramatoa Sophie Petronin. Tsy ho gaga raha ity ramatoa ity mety mahazo prix Nobel de la paix. Mafy, ary tena mafy zany hoe 70 taona ianao satria 1.70 taona. Tamin'ny 2016 manko izy no en captivité. 1400 jours. Zany hoe presque 4 ans zany. 26 janvier izay 2016 raha tsy diso aho. No nisy nikidina be tany Mali. Ny groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, no nakazy Osama Bel. Natao takalo izy io iliberena an'ireto le miaramila voasambotry ny fitondram-panjakana maliana teo aloha. Dia natao sambo belona, natao karazany hoe rançon zany atao takalo amin'ny famotsorana an'ireo miaramila mpanohatra maliana ireo. Rehefa miteny moa ny inona izy teo ny RFI izay nanao interview azy dia tsy nanaiky mihitsy izy natsoina hoe jihady, c'est-à-dire guerre na hoe ady ireto jihadisme zany na guerre jihadiste na guerrier ireto mikidina be azy. Tsy nanaiky izy. Ary ny zavatra tena mampagaga dia izao, marina fa antitra i ramatoa be fa sady niova ny fivavahana izy raha ny fahitako azy eto, satria lasa misaron-doha izy. Niova finoana izy raha ny fahitako azy eto. Na le peratra eny tanany ary hitako hoe peratra silamo. Ary misy karazana silamo manko tsy mahazo manao volamena fa volafotsy. Dia manao ny mijerijery azy eo zany. Fa tsy izay détail izay no hidirantsika fa ny fasahiny ity ramatoa ity hoe any amin'ny zone tena hoe zone rouge zany Mali zany. Takany any amin'ny Centrafrika. Tafika frantsay any marina fa tsy voaela, tsy voaingana, tsy voaela akory nisy maty novonoiny tsy fantatro tany Mali raha nisy dia nisy zay rovolana. Zao ny zavatra lazaiko antsika. Vitsy hoy aho malagasy manana fahasahiana. Zay ny tantarako ny tantaran'ity ramatoa ity. Ndao isika hiaino satria hiain'ny interview nataon'ny RFI azy tsotsotra kokoa mba ahafahantsika mahazo
ny tena resaka. Efa taona maninitra izy 1400 jours izy ny tany ary prison à ciel ouvert no nametrahana azy bien sûr satria se déplacer ary mitsoaka mivasita foana ireo rebelle reo. Aloha antsika hoe rebelle tsotrika azy fa tsy nekeny Ramatoa Sophie Petronin moa le hoe djihadiste dia ajaiko ny teniny satria izy no niaina 1400 jours de captivité tany. Noho izany tsy maintsy ajaina ny zavatra niainany ary izy no mahafantatra azy kokoa hoe guerrier ary tena mpamono olona marina ve reo olon'ireo sa misy tolona ataony. Le tolona ataon'ireo le miaramila rebelle reo zany tsy idirantsika fa le courage, le abnégation, le persévérance, le témérité ananan'ity Ramatoa ity, le fasahiana mihitsy, le fieretana ary fa tena hoe niavitra efa taon'izany fa tsy nilasa izy fa raha vehivavy hafa tapaka lalan-drano hoe tratran'ny AVC nivoaka avy any fa i Ramatoa be dia hita hoe au contraire raha ny firesany sy ny zavatra lazainy eto ohatrany navita mission ary izy tany amin'io fanaovana sambobelona azy io. Andao aritsika ianao azy. Ramatoa Sophie Petronin teratany frantsay voasambotra natao sambobelona natao kidnapping nanomboka tany amin'ny taona 2016 26 janvier izay raha tsy diso tany hoe 1400 jours ary libéré izy tamin'ny lakamisy moaly zany niaraka tamina originaire ny olona avao Mali ihany koa takany Soumaïla Cissé zany de libéré niaraka taminy. Ndao ary alefatsika ny interview. Ma santé va très bien, je suis en pleine forme. Nos problèmes, nous venons de faire... Sophie Petronet, bonjour. Bonjour Serge. Comment vous vous sentez? Ma santé va très bien, je suis en pleine forme. Nos problèmes, nous venons de faire un check-up rapide avec le médecin qui est accompagné et tout va bien, tout est en ordre, et pas de problème. Malheureusement, tout va bien, tout est en ordre. Zany hoe tsisy sekelana fiasana saina, fiasana loha. Azoko an-tsaina le zao manko le zavatra teneniko. Raha ny tenen'ity tamin'izany andro dia eritreretinareo ve hoe fasangisangy ve? Rehefa misy malagasy manko ka voasambotra amin'ny fanaovana tolona politika zao aloha aloha zava-tsara. Raha tsy madio ianao no voasambotra dia miasa saina ianao. Hoe sao dia hitan-dralàny dosie momba an'izao na dosie momba an'izao. Efa nilaza indray andro hoe matoa manao an'ity ka nahapigadra ary ity tsy mifezaka. Satria fantatra zany fitondrana zany tsy aritselo. Tsisy fitondrana maharitra zany. Ary ny international, communauté internationale dia tsy hamela ny fanjakana na raroatra no ampanao gadra politika isan'andro isan'andro eo. Ny malagasy rehefa migadra izy ka voasambotra amin'ny fiarovana amin'ny intérêt général na ny tombotsoan'ny iombonana ho an'ny sarababem-bahoaka dia lasa tapotapoka eo izy any am-pigadrana any hoe marary, tsy salama.
Ny olona tompoko rehefa anagadranao tsy vaky loha amin'izany. Tsy vaky loha amin'izany izy. Fa ny zavatra tokony atao dia mitohy foana ny tolona na any am-pigadrana ary. Misy mako rehefa tonga any am-pigadrana izy dia mikaikina izy. Tsy fantany akory hoe le zavatra nitolomany anie ary ampangina azy ny antony nanagadrana azy. Tsy fantany akory. Dia lasa concédé amin'ilay chantage izy. Mafy ary marary zany hoe migady zany tompoko. Mafy zany, fantatro zany. Satria hita ihany reny reportage sy ny karazany mivoaka amin'ny aina aman-jery reny, amin'ny réseaux sociaux reny, mafy. Kanefa naizany zany, tadio fenam-poana politika mivoaka avao. Mahazo tombony anie ianao mihoatra mivoaka e. Misy tombony, misy considération. Misoratra ianao ao anatin'ny tantara hoe izany Fleury Rakotomalaly izany no nasany joro. Ary tsy mifezaka hoe ndao zatsy izy. Na andeha tany am-pigadrana ary ty tsy olana mihitsy. Mahita an'ity ramatoa ty aho eto, jereo ny sariny amin'ny RFI. Androany, jereo tsara amin'ny masony. Fa tena fotsifotsy tsara amin'ny masony. Ça veut dire ouais, elle n'a pas passé son temps à pleurer là-bas. Mbola hanoratra boky manko izy io fa sura. Dia eo ny ahafantarantsika ny tena zavatra mitranga ny ainany tany. 71 ans izy mivoasambotra, 75 izy navoaka. Tout va bien aux izy. Tout va bien. 71 ans zala. Ny olona sambotra azy tsy mitovy firazanana aminy. Ny olona sambotra aminy, sambotra azy traité mondialement hoe djihadiste. Raha hoe djihad zany dia efa mifezaka daholo ny rehetrarehetra. Ity ramatoa ity mivoaka avy any. Sophie Petronet, bonjour. Bonjour. Mivoaka avy any ity ramatoa ity. Sophie Petronet, bonjour. Dia salama tsara. Salama aux izy. Tout va bien. Izy mihitsy no miteny. C'est même pas les médecins qui ont fait le check-up rapide. Tsisy séquelle psychologique, tsisy hoe marary ny aty, na marary ny vavony, na marary ny zao. Na hoe marary ny tongotra fa mikitringatringa. Non. Là, inono izy. Ino tsara, tout va bien aussi. Bonjour Serge. Comment vous vous sentez? Ma santé elle va très bien, je suis en pleine forme. Nos problèmes, nous venons de faire un check-up rapide avec le médecin qui est accompagné et tout va bien. Tout est en ordre, pas de problème. 4 ans, ça a été long. Un peu, mais j'ai transformé la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle. Comme ça se passe mieux. J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait et j'ai pas résisté. Et puis voilà, je m'en suis sortie. Un peu aussi. J'ai transformé la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle. Ohatrany le moine reny zany. Nareo le mopera le miataka dia mivavaka. Hoe manao la retraite. Io moa fiantsoana any amin'ny katolika azy. Nentin'ny pozitiva eny zany izy nanaovany fanamafisana amin'ny finoana. Tsisy an'Andriamanitra ianao tsy tafy e. Amin'ny alalan'ny finoanan'Andriamanitra no ahafahanao mirezista zavatra mafy ohatr'izany. Tadio fa zany rébellion zany,
rebelle zany miova toerana foana ny fasika amin'ny désirany malisy ny karazany iny. Sahel. Tapitapika ianao lasa tafiditra any amin'ny firenena hafa. Satria zalahy reny misy mifinanse firenena afrikanina ihany ny finanse azy koa. Zay tsy tian'le fitondrana teo. J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait aussi. Zay no nanaovako an'ity zavatra ity. Ho modely tsika malagasy hoe vehivavy raiky amby 70 taona ry zalahy. Ianao 30 euros, 40 euros, 100 euros, 200 euros. Tsy vitanao. Nefa lany sakafo ihany iny avy eo. Avy eo mandeha ny zavatra tribunal ety malaza amin'ny zavatra mitranga eran-tany avy eo. Manenina hoe tsy nanao fa naninona koa ary za tsy nanao tamin'io le aza. Ny olona nanao satria ny olona matsapa hoe lasy ity. Manenina ohatran'izany foana hoe tsa zako. Za nefa tena naheno mihitsy. 30 euros koa ve rangahy tsy folo. Lety. Avec l'acceptation. J'étais dans l'acceptation aux izy. Azafady révélation. J'étais dans l'acceptation aux izy. Spirituel. Fatché avec l'acceptation. Là, voilà. Comme ça se passe mieux. J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait et je n'ai pas résisté. Et puis voilà, je m'en suis sortie. Vous étiez dans une prison à ciel ouvert. Ça se passait comment une journée pour vous, pour Sophie? Avec le lever du soleil à l'est, le coucher à l'ouest et perpendiculaire à midi. Oui, ça se passait bien. L'air était sain, bon. Prison n'était pas... Je dirais que c'était... ouais, comment on peut dire ça? On peut dire que non, ça se passait bien. Ouais. Ça allait. À ciel ouvert, pourquoi? Ciel ouvert. Mais parce que c'est vaste. RFI diffusait des messages. Est-ce que vous les entendez, les messages des vendredis? Oui, bien sûr. Tous les vendredis, j'ai eu les messages. Et même au début, un des premiers messages, c'est très antérieur, mais vous dire à quel moment, je ne sais plus maintenant. Une de vos collaboratrices a dit, si elle entend ce message, j'espère qu'il la réconfortera. Voilà, je l'ai entendu. Alors dites-lui que oui, il m'a réconforté. Mais RFI, j'écoutais RFI, hein. Donc Serge Daniel, j'en ai entendu parler énormément. Votre fils s'est battu pour vous. Oui, mon fils est un battant, mais dans la famille, nous sommes tous des battants. Et c'est peut-être ce qui était le plus difficile à gérer pour moi, c'était de savoir que je l'avais mis dans un problème qui allait sacrément le secouer et lui demander de surmultiplier son énergie. Mais j'étais sûre et certaine au fond de moi qu'il réussirait. Fatokisana ny hafako marina fa hoe zanany. J'étais sûr et certaine au fond de moi qu'il réussirait. Zay no nahatonga anao hoe admirable. Tena exceptionnel le courage de ramatoa, le abnégation, le confiance napetrany tamin'izany hoe sûr et certain ao izy fa hireusirany zanako. Amin'ny zavatra atao. Amin'ny famoahanahako aty. Eo zany le izy.
Anthony Leborgne miditra MP ianao, azafady tompoko. Bon, alefa rien. Battu pour vous. Oui, mon fils est un battant, mais dans la famille, nous sommes tous des battants. Et c'est peut-être ce qui était le plus difficile à gérer pour moi, c'était de savoir que je l'avais mis dans un problème qui allait sacrément le secouer et lui demander de surmultiplier son énergie. Mais j'étais sûre et certaine au fond de moi qu'il réussirait. C'est ce qu'il... Zay le fatokisana miafy zay a. Fatokisana ny camarade de combat. Ny akamo anatin'ny combat de tena zava-dehibe. Tena zava-dehibe mihitsy. Fa raha tsy mahatoky ny akamanao anao ao anatin'ny tolona zay ataonao, raha tsy mahatoky an'Andriamanitra ianao amin'ny tolona zay ataonareo, de aza manao fa tonga de alao mijanona. Fa raha ohatra ianao miroro-saina, de manao an'le saode, mitandrema fa izao, ny tompon'ny fitandremana anao, ny mombanao, dia Andriamanitra no ombanao amin'ny zavatra zay ataonao ary miaro anao, manalavitra anao amin'ny ratsy. Ity ramatoa ity tena exemple amin'izany hoe fa tena tany ambavan'ny liona izy. Fa hainy, je vois d'ici, elle a bien parlementé, elle a bien parlé avec les gens, et du coup, les gens avaient pitié, mais seulement, ils avaient besoin d'elle, cette ici, une contrepartie, izy le rançon, na contrepartie amle amoana ndreky le voasambatra. La preuve, tsy naratsy izy, nara-tsaina, nara-panahy, mivoaka avy tany. Zany hoe, isika taty ambadika indray zany, za aloha tsy afeniko, fa anisan'ny niasa saina tamin'io ramatoa io satria nanaraka amin'ny vaovao momban'io foana, efa taona zay a. Un moment izy a, nisy signe de vie, de nanaraka foana ny renseignements généraux frantsay, fa tena mahay ihany koa aloha le malianina, fa tena tsy hita mihitsy izy. Tsy hitan'ny rahalahy mihitsy hoe taiza nisy azy, ary tena hermétique ny information na ny renseignement mitazoma anazy. Manaiky an'ireto le malianina reto amin'izay. Ia zany le resaka fifampitokisan'izay amin'ny zavatra atao, mais j'étais sûr et certaine au fond de moi qu'il réussirait. Il m'a dit dans une vidéo qui m'a été transmise, tiens bon, accroche-toi. Izany no tokony ataontsika akamo. Isika malagasy, tenez bon, accrochez-nous. Misy zavatra ty tena hoe contextuel. Vomaly, ramatoa raiky amin'ny fitopolo taona no manome modely an'izao tontolo zao, modèle de courage ho an'izao tontolo zao, afaka mandray tsara an'izany ny malagasy, tena menatra an'ity ramatoa ty raha izaho. Misy zavatra tsy manjary ny fireneko, misy zavatra tsy manjary any Madagasikara, kanefa ny izaho de hito aho mianahana. Izaho aty a Madagasikara mianahana. Efa olona raiky amin'ny fitopolo taona zany mahavita miaro cause. Ny tena combat an'ity ramatoa ity manko de ny fanomezana fizarana sakafo
ho an'ny ankizy. Afrikanina zany tena nanolo tena mihitsy izy. Atsika xénophobe, anti-français sy anti-zao reny, mieritreretra ihany amin'ny vavalazaina, sao dia mba tsy mahavita ny ampafolo ny zavatra vita amin'ny olona akory, nefa ny vava mandeha aloha. Oui, accrochons-nous, c'est ce que j'ai dit. Accrochons-nous, azafady, tenez bon, accrochons-nous. Na hoe tenons bon ve, zay ngamba ny tokony izy. Bon, bref. Satria za misimpliqué ao anatin'ilay izy fa tsy ohatran'ilay ramatoa. Dia eo zany tsika mila misikimponitra. Vakio amin'ny RFI androany momba an'ity Sophie izy teo Petronin ity. Toizatsika, je me suis accroché aux izy, j'ai tenu bon. Et moi, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps. Misy olona anie amin'izao fotoana zao. Misy malagasy dia mahasahy miteny mihitsy hoe tsy misy zany Andriamanitra zany. Fa mbola tsy nandalova ny alika ialahy. Mbola tsy nandalova ny alika ianao. Rehefa tratra an'ilay patsa ray tsombovavy zay, eo vao mahatsapa hoe misy Andriamanitra. Malheureusement, c'est trop tard zany. Andriamanitra tonga foana rehefa misy ny olona. Autrement, je me suis promené aux izy. J'ai bien mangé, j'ai bien bu de l'eau fraîche. Je n'ai pas bu autre chose. Et puis voilà. Alors voilà. Oui, et lui demander de surmultiplier son énergie. Mais j'étais sûre et certaine au fond de moi qu'il réussirait. Il m'a dit dans une vidéo qui m'a été transmise, tiens bon, accroche-toi. Donc j'ai dit, oh, s'il me le dit comme ça, je dois le faire. Donc je me suis accrochée, j'ai tenu bon. Et puis, j'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps. Voilà. Mais autrement, je me suis promenée, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, de l'eau fraîche. Hein. Je n'ai pas bu autre chose. Et puis voilà. Avant dernière question, un mot sur vos geôliers. Sur mes geôliers? Oui. Les ravisseurs. Oui, appelez-les comme vous voulez. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Il y a eu celle de 90. En 96, ils ont signé des accords de paix. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. C'est pas... Sur mes geôliers, ils cherchent à RFI. Appelez-les comme vous voulez aussi. C'est-à-dire que la dame, elle est en paix. Elle est en paix, même par rapport à un retour l'ensemble phase. Ary lasa manana capacité izy amin'izao fotoana zao ny comprendre ny lutte ataon'le olona, le combat ataon'le reto le groupe d'opposition armé reto. Ilainy zany ho anatin'ny fanaovana tolona. Tsy hoe avy ianao dia hitolotolona fotsiny, tsisy finoana ary tsy manana fanahy matoky sy saina ary hery mino sy matoky an'Andriamanitra. Tsy possible havita zavatra ianao. Na firenenao apetraka ao ary dia potiky. Suivez mon regard, no fitenenana. Dia inondray, toizatsika ihany. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Il y a eu celle de 90. En 96, ils ont signé des accords de paix. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. C'est pas des djihadistes, vos ravisseurs?
Pourquoi vous les appelez djihadistes? Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que ça veut dire en français? Djihad, c'est guerre. Tanaro zay. Tonga de tsotra raha matoa be hoe fa maninona no antsoinao reo hoe djihadiste zareo na hoe guerrier. Fantatrao hoe ny dikany jihad ozy izy amin'ny teny frantsay? Guerre. Enjana. Tena enjana mihitsy a. Na le ravisseur azy ara, le olona kidnappé azy sy ny karazany, lasa tsy tiany, tena tsy tiany antsoina hoe djihadiste. Il y a eu celle de 90. En 96, ils ont signé des accords de paix. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. C'est pas des djihadistes, vos ravisseurs? Pourquoi vous les appelez djihadistes? Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que ça veut dire en français? Djihad, c'est guerre. Ils ont revendiqué, ils ont demandé la libération de djihadistes dans des prisonniers avant de vous libérer. De leurs militaires, oui. De leurs militaires soit djihadiste. Satria le zavatra mitranga ny Mali a dia tena misy groupy maromaro a, fa roa izy io no matanjaka dia mitondra amin'izao fotoana izao sy ny reto rebelle reto. Ary tsy mety tonga amin'ny fitondrana reto groupe rebelle reto. Dahoareo. Mais qu'a fait le gouvernement de transition? Il a demandé la libération de leurs militaires. Certains ont... Tanao tena tsindriny tsara mihitsy de leur militaire satria leur djihadiste. Admirable. Hein? Ont été libérés, je ne pourrais pas dire combien, mais dans les Maliens, ils ont été libérés. Donc, si vous avez un groupe de militaires, d'armées de guerre, et qu'il y a des militaires qui se font prendre, vous allez tout faire pour les faire libérer. Que vous soyez l'armée française, l'armée congolaise ou l'armée malienne, ou l'armée américaine, ils vont tout faire pour les faire libérer. Zany hoe tena tao anatin'ny acceptation nahazo azy mihitsy izy zany hoe fantany tsara fa monnaie d'échange izy na contrepartie tamin'ny famoahana an'ireo groupe armé d'opposition ireo na groupe d'opposition armé ireo teo ambonin'ny table de négociation izy farany fahaenoko azy eto dia il n'a jamais été question de l'éliminer physiquement. Zany hoe ireto ravisseur zay ireto olona ny sambotra azy zany nanaja anazy tanteraka ary nametraka azy amin'ny maha olon-dehibe azy malgré ny hoe contrepartie amin'le famoahana an'ireto le voasambotra izy. Ka nahatonga azy ny comprendre any tolona an'ireto le Malien, rebelle, na ireto le ravisseur ny sambotra azy. Profon'izany ty tenin'ity hoe raha misy olona ozy izy miaramila frantsay vao sambotra tany ambadika tany de vous ferez tous les moyens pour le libérer, sinon pour le libérer normal be zany ozy izy. Enotsika ary. Si vous avez un groupe de militaires, d'armées de guerre, et qu'il y a des militaires qui se font prendre, vous allez tout faire pour les faire libérer. Que vous soyez l'armée française, l'armée congolaise ou l'armée malienne, ou l'armée américaine, ils vont tout faire pour les faire libérer. Ce qui est logique. Djihad, c'est guerre en français, et c'est une guerre entre des groupes d'opposition armés au régime, ils trouveront le chemin pour la paix. Je leur souhaite en tout cas vivement. Dernière question, Sophie Pétronel. À Gao, vous êtes très connue. À l'époque, je vous ai rencontré là-bas déjà une dizaine d'années. Quand vous bougez, c'était tanti, tanti, maman, maman. Eto amin'izay nahafantarantsika hoe inona ny tena mission sy zavatra nataony tany Mali. Dia ahafantaranareo hoe tao anatin'ny société civile izy ary nanampy
an'ireo le tamin'ny resaka anoanana zany, tamin'ny resaka famine, amin'reto le zaza malien. Andrako manko zany. Donc, Maman, et vous avez un mot pour les gens de Gao aujourd'hui, ce sera ma dernière question, Sophie Pétronelle. À Gao, vous êtes très connu. À l'époque, je vous ai rencontré là-bas déjà une dizaine d'années. Quand vous bougez, c'était tanti, tanti, maman, maman. Et vous avez un mot pour les gens de Gao aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Oui, les gens de Gao, je les aime et ils m'aiment. Nous partageons ensemble le quotidien. Les gens de Gao, pourquoi ils sont très attachés à moi? C'est peut-être parce que je me suis adaptée à eux, manger comme eux, vivre comme eux. Ils m'ont acceptée et puis je fais partie de la famille gaoise. rehefa avy eo raisitsika exactement io parti io par rapport amin'ny zavatra mitranga any atsimo. Raiso averen'ny mémoire tsara ny tenin'ilay ramatoa teo hoe aza adino fa ity ramatoa ity tsy malien. Niaina tao anatin'ny luxe izy tamin'izy taty Frantsa. Fa nanolo teny izy hanampy ny zaza africaine. Je les aime Moses et ils m'aiment. Nous partageons ensemble le quotidien. Pourquoi les gens de Gao, sont très attachés à moi? C'est peut-être parce que je me suis adapté à eux. Manger comme eux. Vécu comme eux. Ils m'ont accepté et je fais partie de la famille gaoise. Gaoise. Parce qu'on dit les Gao, les Gaoises. Dawar, pourquoi ils sont très attachés à moi? C'est peut-être parce que je me suis adaptée à eux, manger comme eux, vivre comme eux. Ils m'ont acceptée et puis je fais partie de la famille gaoise. Puisqu'on dit les Gaois, les Gaoises, je fais partie d'eux et puis je suis heureuse que mon fils ait pu me confirmer que mes programmes de lutte contre la malnutrition continuent parce que mon assistant a pu prendre la relève. Zay le teneniko teo hoe na migadra ary le roa tohizo le tolona fa ianao mipetrapetraka manantena miespere hoe avoaka ny rahalahy reto tsy mivoaka anareo. Tsy avoaka an'ireo nareo olona tsy eritreritra amin'ny famoahana anareo reo. Tohizo le tolona. Ity ramatoa ity dia tao anatin'ny fisamborana. Tao anatin'izy en captivité. J'étais heureuse aussi que mon fils ait pu me confirmer que mes programmes, oui, programmes de lutte contre la malnutrition pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans le tissu familial, va bien. Zany hoe natao ary izy dia mbola nanaraka ny tolona objet amin'ny combat. Atsika malagasy rehefa voasambotra dia ao matory mamisavisa ny tsy fantatro. Ny olona mahavita manoratra. Nanoratra zany Nelson Mandela zany tany am-pigadrana. Ry Che Guevara tany anaty inona ty guérilla zany, navita nanoratra zany. Je fais partie d'eux et puis je suis heureuse que mon fils ait pu me confirmer que mes programmes de lutte contre la malnutrition continuent parce que mon assistant a pu prendre la relève. Il était au point, j'allais arrêter. Alors ça, c'est ce qui me rassure, que le centre d'accueil pour les enfants orphelins qui ne peuvent pas rester dans le tissu familial vont bien, ça a été vérifié, et que si mon assistant continue, ça veut dire que la Commission européenne ECHO a versé l'argent et qu'il y a environ 26 000 enfants qui ont été pris en charge pour 2017.
Œil de retourner. Hitanareo zany. Rehefa nanan'olona fatokisana ianao an, une seule personne, mille bailleurs, jusqu'à nourrir 26 000 enfants. Tsy mila maka selfie ohatran'ilay ataon'ilay boy kely iny. Tsy mila midedaka ohatran'iny. Fa ny olona mahavita. Firy ny isan'ny zay no ataoko hoe raisitsika ity rehefa avy eo. Dia mipetraka amin'izay mifanontaniana hoe Ça veut dire que la commission mbola iverina any ve ianao? Tsy ny salasala koa ramatoa be ny teny hoe hoy ozy izy. Hoy ozy izy. Raha isika zay mba koa zay raha iverina any tsao. Tsy avelako eo. Tsotra be ny famalindra malagasy an'izay. Mba koa zay raha iverina any tsao. Andeha iseho conviction an'ilay miaraka amin'ny akamo. Lasa izy miafina ao ambadika. Aleo tsika mihaona mitokana aty ambadika fa sao dia tsy mety ohatran'izao. Manahirana. Tena teneniko fa tena sarotra ny mijery amin'ny malagasy ao anatin'izany atao combat zany. Sarotra. Amina hoe miaro cause noble zany. Pirana miteny noble anie ty cause-tsika ty. Raha vitatsika ty tena misoratra ao anaty tantaritsika. Ary izy ty nefa ho vitatsika. Olona fotelin-jato mahery ve? Efa ho 18 000. Zay ny rapport nataon'ny Facebook. Manaraka anahy. Dia sanatrian'izany ve dia ireo 18 000 ireo dia ny 8 000 amindreo na 10 000 amindreo dia opposition daholo. Hoe tena manaraka amin'ny tsikilotsika fotsiny tsy mino an'izany aho. Tsy mino aho. Là, ianao iary. européenne ECHO a versé l'argent et qu'il y a environ 26 000 enfants qui ont été pris en charge pour 2017. Vous avez eu de retourner là-bas? Bien sûr que je vais retourner là-bas. Sophie Pitronet, merci. Je vous en prie. Bon vent. Merci à RFI pour l'accompagnement. Merci infiniment et au plaisir de se revoir. Bonne route. Bien sûr, Osis. Que je vous en prie. Bon vent. Bien sûr, Osis, que je vais retourner là-bas. Et nous tcharane les convictions, les oule. Tena tsy stress na hoe crainte na hoe fatahorana. A versé l'argent et qu'il y a environ 26 000 enfants qui ont été pris en charge pour 2017. Vous avez eu de retourner là-bas? Bien sûr que je vais retourner là-bas. Sophie Pitronet, merci. Je vous en prie. Bon vent. Merci à RFI pour l'accompagnement. Merci infiniment et au plaisir de se revoir. Bonne route. Merci. Et bonne mère. Merci. Au revoir. Sophie Pitronet, bonjour. Tanareo. Le mpanao ndray raha mbola mahasamy teny hoe bonne mère tao izy. Zay le zavatra nitranga nandritra ny 9 taona teta amin'ny gouvernemanta ny fanjakana frantsay an'io ramatoa io fa omaly fa tafavoaka ramatoa Sophie Pitronet. Ny chapitre faharoa amin'io resaka io dia zao ny fomba fiasan'ny fanjakana frantsay. Alao asitsika hiraka fotsiny dia tsy ino izy teo tsy tapahana andaontsika ianao.
Dari kasih Aleva biarkan Vetu venti sinama Tentang dunia bila Fatu lagi Yarakannya Tentang dunia bila Fatu lagi Yarakannya Kini ya nama bakal cinta kini ya sayang bahagia divisi tentang dunia rawan di penutusan di asal yarakan tentang dunia rawan di penutusan di asal yarakan Rasa tukunyu tadi citalu Pasti Siking nasa tukun adinuna fatale Tentang tuniri tiga nadufe yarakan Tentang tuniri tiga nadufe yarakan Oui, tsara loatra izy zay a. Bon, hiresaka ny fomba fiasan'ny fanjakana frantsay indray tsika amin'ny zavatra ohatran'ny nahazo an'i Ramatoa Sophie Petronin. Avetika any fa Ramatoa Sophie Petronin dia io zao tsika zao jereka eto. Dia raha miresaka zavatra pointu tsika, miresaka zavatra metimety dia marina mafy tsy mihoatra ny roanjato akory. Fa raha ohatra resaka tratrasika hoe kritika palapala ohatran'izany tena marina mafy, tena be dia be tsika mahatratra 300 mahery. Zay no ataoko amintsika hoe manahirana aiza ihany ary no andraisana sy hitondrana ny sosiete malagasy. Mila sosiology matanjaka mihitsy tsika. Mahatsapa hoe tena ato rangahy kitihana dia miainga eo. Na ohatran'izao no atao dia miainga eo. Tsy manakana antsika tsy resaka ny zava-misy nefa izany. Hoy aho hoe
Tsara ihany mijery atao tsara ny mijery ny ataon'ny hafa mba ahafahantsika matsapa ny tsy mety ataon'ny atsika. Efa taona maninitra no en captivité Ramatoa aza mila fetsifetsiny. Efa taona maninitra no en captivité Ramatoa Sophie Petronin. Ny asa mafy nandritran'izay efa taona maninitra zay ny gouvernement, une partie moa zany tamin'ny andron'ny Nga Hollande ary nytoizany Andriamatoa Emmanuel Macron, asa mafy ny renseignements généraux, ny informateur, ny lanceur d'alerte sy ny karazany, tena hoe tsy unité anankiray fa tena lasa ohatrany hoe combat national mihitsy ny fomba nitondrana an'iny mamoahana sy nafahana namita an'iny mission Sophie Petronin iny. Zao zavatra tiako tenenina amintsika sy resahana amintsika. Raha tany Madagasikara zao nisy olona porté disparu ohatran'ireny, tsy ampenimbolana akory, defa tonga defa milaso ny fanjakana na herintaona fa de hoe tsisy vaovao fa de miverena fa hita eo ny fandehany fa io de tsisy ankety io. Misy mpangalatra, misy mamono olona, ny olona any Madagasikara de matimaty fotsiny dia tsisy ankety, ny mpamono tsy hita, ny maty matimaty fotsiny. Ary ny tena indraindray ara rehefa hoe efa tena hita mihitsy hoe ianona, iry no namono an'io dia zavatra mitranga zanaka mahitahita na olona mahitahita nanao an'izy dia ny vahoaka fotsiny no maty amin'itsy dikany. Aty andafy zany hoe ny aty a Frantsa, ny aty Europe, ny amin'ny firenena mandroso zany hoe ain'olona iray zany de unité de production anankiray maty ary tsy manaky an'iny mihitsy ny fanjakana na firy taona tsy maintsy hita ilay namono na tompona andraikitra amin'ny famonoana. Jereo tsara ny fanenjehana an'ireto olona tamin'ny andron'ny Nazi, misy mbola voasambotra tany Argentine, mbola misy fitsarana nandeha ohatran'izany. Zany hoe une vie ça coûte cher, très très cher ho an'ny firenena mandroso. Eo mihitsy no mahasamy hafa ny malagasy na ny afrikanina amin'ny firenena mandroso. Ny malagasy nefa dia manana civilisation na fitaizana na pensée amin'ny fiarovana ny ain'olona, fiarovana ny fiarahamonina, ny fihavanana tsy atakalo-tsikaelakalam-boly ohatra. Ny malagasy dia manana teny maro fiarovana an'izany atao hoe fihavanana izany. Fa potika izany. Ndao tantara kely hoe arak'izay documentation sy ny information sy ny renseignement vakiko momba n'iny affaire Sophie Petronin iny. Maro
ny zavatra ary ny pression nataony gouvernementany nga Emmanuel Macron. Ary anisan'ny hoe tena meilleur ambassadeur no nalefa tany Mali, meilleur négociateur frantsay amin'ny resaka ary expert amin'io resaka kidnapping sy ny karazan'io, ary meilleur mpitsongy no tena niditra tamin'io raharaha io. Zany hoe lasa averiko hoe tena affaire nationale ilay izy, kotikakoty, satria hita fa nisy trace de vie hoe mbola velona any Ramatoa Sophie Petronin dia tsy maintsy kotikakoty moro vifa, tsy maintsy hita izy ary tsy maintsy avoaka par tous les moyens. Rehefa nisy le hetsika tany Mali, efa mamana hoe mety ho tafavoaka ihany ny Ramatoa ry satria miaramila raha tadidinareo, hetsika miaramila le zavatra nitranga tamin'ny farany teo. Dia tao mifanendrikendrika teo ny Rosiana sy ny Frantsay sy ny karazany, tsy hitany ny problemako fa ny zavatra hitako hoe isy zavatra iova ao Mali, tsy ho ela. Zay zavatra resahako atsika. Ny amin'ny firenena lehibe ny ressortissant tsy azo kasikasihana. Meko profy anankiray ho ary henjana amin'ny mobilisation raha ohatra hoe misy zavatra manjoa eo amin'ny fiarahamonina, henjana ihany koa ny entraide raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina, na fahoriana io zany, ohatra hoe le tany nandalovan'ny rivo-doza na tempête Alexine, tena miteny aminareo fa na olona civil raha dia nanome tanana fa tsy mba miparady ohatran'ilay présidentsika hoe parady fotsiny nataony, nefa ny fanampiana izay menan'ilay olona dia tsisy avy any aminy na ny ariara fa miparady iny izy mitaingina vedety, dia ohatran'ny hoe sauver zazakely ray, dia ohatran'ny hoe izy ny tompony tena revy. Tena niezaka ary tena atao hoe au jour le jour mihitsy, na jour après jour, tsy haiko zay ilazana an'izany fa dia 24 heures sur 24 nanarahana ny dossier Sophie Petronin. Fa zao lazaiko anareo, tsy milasy mihitsy ny gouvernement frantsay, tsy milasy mihitsy Emmanuel Macron. Zany hoe raha misy zany ao anatin'izany koa ny zanaky Ramatoa Petronin, raha misy zany tena hoe tokony hisaorana tamin'ny famoahana ny Ramatoa iny, tsy nilasy koa ny RFI. Raha misy zany ny tokony hisaorana dia voalohany indrindra aloha ny fanjakana, nametraka ny lojistika rehetrarehetra ahafahana mahita hoe aiza izy, na ny teknôlôjia zany, na ny fahaizana humain zany, ary nametraka pression partout, kita hoe nametraka zavatra niova mihitsy tany Mali satria ressortissante frantsay. Zao ny zavatra tena nafaka. Rehefa tonga le avion, fanoroka reto fianakaviana, le président frantsay miafy kely eo amin'ny sisiny eo, jereo anie le reportage, tena zany tena hoe humble,
Il était resté dans son coin. Pas vraiment loin de la dame, hein, à la descente de l'avion. Il était là, admiratif, mais humble. Pourtant, raha misy ny tokony tena hoe isaorana hoe saotra président dia izy. Raha le antsika izay, tao nao selfie, tsika sy ray aman-dreny Sophie Petronay. Midedaka ery zany Andry Rajoelina rehefa maka sary miaraka amin'izy Dile Mopera eny amin'ny Akamasoa, Pedro. Ay. Sary manipulena an'ilay ray aman-dreny ara-panahy fotsiny io. Na lasa saina hoe enjana rangasana. Le olona efa lasa lavitra be mihitsy. Na ny ato amin'ny saina, na ato amin'ny kiranina, ato amin'ny toetra, fa tena ny antsika ranga tena mampalahelo tsika malagasy. Tena mampalahelo tokoa. Tsisy ninona anie ny zavatra, tsisy ninona vita ny Andry Rajoelina anie ao Madagasikara e. Tena miteny anareo an'izany a, tsy misy nanao défi hoe avoy ara raha misy projet ka ny gouvernement an-dranga ny concevoir azy. Gouvernement an-dranga no nanao ny négociation, gouvernement an-dranga no nanao soni, gouvernement an-dranga no nanao ny conclusion. Tena tsy misy ireo olona. Dia io izy mody manao fihetsiketsehana hoe démocratie Zafy Albert Zafy io. Tapimaso. Io mody manao mizara vary makany Tulare, tsisy volana io nanarara, volam-pam. Dia lasa izy midedaka selfie, dia manao émission ery amin'ny fasika. Ça me rappelle la période du socialisme. Tsisy ninona zavatra vita ny Andry Rajoelina tompoko. Na manamboatra papier hygiénique iray ary. Mbola iniriana Rajoelina no manao an'izany a Madagasikara. Araka ny tenin'ilay akanjo hoe tsy azoko usine Mornay pour 10 millions de dollars. Aleo ve nanaovana salle de réanimation ho an'ny marary ny Covid, na bloc opératoire, na nanaovana école, usine Mornay. Eo no tiako hitaritana ansaitsika menakavy zany hoe tena sady taritsika amin'ny fisainana, taritsika amin'ny fanahy, taritsika amin'ny hery, taritsika amin'ny fandrosoana, taritsika amin'ny fahaiza-manao, taritsika amin'ny harena, fa avansitsika amin'ny fahantrana. Tena avansa betsika raha fahantrana. Fahantrana anie izany misolokoloko izany ilay olona. Mety anateranao vary ilay olona dia ianao ve dia mieritreritra fa ho voafitakao amin'ireny parady ireny ny communauté internationale hoe ireo malagasy fa aorianako daholo. Zay anie ilay image tiana ampitaina e. Zay ilay image zay. Zany hoe il était là-bas pour soigner son image politique. Parce qu'il est en perte de popularité. Son taux de popularité est très bas. Voilà. Raha misy fifidianana amin'izao, raha misy dia misy ny fifidianana Rajoelina ka tena maro ny fifidianana io 4%. Sahako miteny an'izany. Ataovy misy olona mitsangana anankiray sy tara fotsiny ao. Tonga dia mirohatra makany amin'iny daholo ny olona. Ireo i Andry Rajoelina andraisina amin'izay fotoana izay. Aza adino fa hoe doublon no nalany azy teo. Dia izay no mahatonga anazy manao an'ity zavatra tsy fampiseho masoandro rehetrarehetra ity. Tena zavatra tena hoe ngeda be zany. Efa ataonao ny captivité.
tsy hoe frantsay no misambotra azy na hoe inona fa groupe mahery fihetsika magnea fa tsy namelan'le filoham-pirenena raha tsy mivoaka ny ressortissantiny ary azo tsy nisy ndao anao selfie-tsika mianaka ndao nareo mianaka miaraka maka sary amin'ny président fa le président dia teo tsy mba le président akory ny arabain'le ramatoa voalohany isaorany a fa ny fianakaviany dia le président il était là resté humble posé réfléchi mialatsiny tokoa tsara no fantaratsika malagasy an'izany satria tsika le raisonnementsika tena ambany dia ambany tena ambany dia ambany hoe tena iny le tsy vaovaony zany mizara vary any amin'ny sud izy dia lany 2 andro le vary dia inona no ataon'le malagasy rehefa avy eo nona le malagasy tsy solution pérenne ny netin'le ry fa solution tip top ty hoaza parady fotsiny hoe ty amparady alatsiny fa raha tafiditra ampezin'ny andro rajoelona indray nareo any atsimo hoe iny indray fidy sénateur dia ataovy mamparadolo indray verynareo a tena verynareo fa sahako miteny anareo andro fa saingy izao aloha le mpanao politika maro ny mpanao politika tsy anao nio iny dizy teo io sénatorial io ka dia samy mandinika daholo tsika rehetra amin'ny zavatra sy ny fiatsika tokony atao amin'izany ary zako moa dizy teo ny convictionko ohatran'ny mety tsy andeha lavitra tsony tsika raha mety zay ihany ka ny olona zany rehefa miasa dia miasa fa tsy midedaka fa metsika tsy manana fanetretena satria reny zany le syndrome ny olona nandry syndrome ny olona tsy mahavita ininona izy dia lasa créena indray ny événementiel zafy Albert Zafy anaovantsika édition spéciale ny 12 na 13 octobre ny momba ny professeur Albert Zafy izay manana dossier rehetra any tantara na ohatra hoe enregistrement momba ny professeur Zafy sy ny teniny momba ny andro rajoelona dia alefa satria tokoa fa tena ilaitsika entre autres mba tiako azo détail le notamma oui adinitsika malagasy manko zany adinitsika zany nomeny andro rajoelona notamany professeur Albert Zafy sy ny délégation ary Ratsiraka Didier tany Pretoria bloqué tapabolana tany rehefa avy any Gaborone tsy nety tamin'le ry ny zavatra tapaka tany dia tonga dia meny notamma tsy navelan'ny nody teto Madagasikara professeur Albert Zafy Ratsiraka Didier moa lasa nody miverina anakany ohatrany tsy tadidin'le rangaha akory zany délégation professeur tavela tao Pretoria zako miteny anareo hoe ho ataotsika zany ary mbola porofiko aminareo hoe fiatsaram-belatsy fotsiny io hetsika Albert Zafy devoir de mémoire atao manao 4 jusqu'au 18 io ametraka mandram-peona sy veloma amintsika menakavy aho andefa ngiara mafadraona mba ho fahatserovana azy ndavaritoka tsorana Melsoga dia lazaindreo fa hoe vasala tsy olona vitsy fa ve no lazaindreo fa tsy ampy clé lali-paosy tsy mahavita azy fa mivongana tomokona azy naverika an'ilay vavaka miantsonareo ary zany manatreka vimba mitazana ity raha ty sao manahirana sao misopirana ary sao mitongilina fa ny aminy inona tso zany ny aminy ny sogany foana ny laniny
Etukonara warazana manateka bimba mtajana. Manahirana. Eke mispirano. Bayan na churmunya. Sugal ko na lang ko. Sugal ko na lang ko. Sugal ko na lang. Sugal ko na lang ko. Wala na sa at na pala kita pra. Yake ka kasino durita. Esa chicha ko na durita. Ang ka na pagkanda. Kasi na ko na nada. Kung sa na yan na parita. Ay sa mga na pruta. Chupa na lewata na para checa puta sana. Ay para irana. Eke mispirano. Bayan na chumuna. Sugal ko na lang. Sugal ko na lang. Sugal ko na lang. Sugal ko na lang. Yes, I'm from the Matala. Let's end the Matala. Another kisah kemeritu. Aku sabuk like was kicking. Hansi nubadani kulama. Sensasi mana kulama. Kesikat jalan saya. Pantikat cita maya. Suka lewat datang. Mana cekat bata sana. Ay mana irana. Ye mispirano. Bayin na turunam. Sukan ko nalan. Sukan ko nalan. Sukan ko nalan. Lebarang jangan apa. Lebarang bakit. Uncuri mamil sudah. Kala saya kebawi pasalam. Cuman labit apa. Kula saya pacam le. Kalpos cuma pitas. Aku kala berkenal. Cuma lewat tengah. Pada cekat fakta sana. Ay mana. Eke mispirano. Bayan na chumuna. Sugal ko na lang. Sugal ko na lang. Sugal ko na lang. Ay sayang dia. Ramata jauh yang tempat lama. Ay sayang dia. Api wajar berjalan, amsenya berjalan, anggaran terus depan, di kosan minimax, yang lebih, amsenya lebih, bukan lagi macamnya dia, kalau lewat tengah, pada cekat bata sana, ay mana, ye mispirano, bayan na chumuna. Sugal ko na lang ka. Sugal ko na lang. Sugal ko na lang. Sugal ko na lang. Sugal ko na lang.
vive l'amour et ça va toujours l'amour. Vive l'amour et ça va toujours l'amour. Vive l'amour et ça va